natao tao amin'ny efitrano malalaky ny Deray tsy mandrefana ny fihaonana tamin'ny secrétaire général sy ny talier général ny fampandehanan-draha raha sy ny teti-bola ao amin'ny ministèrny MPAE. natomboka tamin'ny fampafantarana azy roa mianadahy ny lanonana ka ny talier régional ny fambolena sy ny fiompiana tsy mandrefana no nanatotosa izany. nisy ny kabary fandimbiasana izay totosain'izy roa mianadahy ka ny secrétaire général no nanokatra izany. nisy ny fotoana ny fametrahana ny fandaniana ka misy solotena sasantsasany nametraka fandaniana amin'izany. ny farana ny lanonana ka nisy ny mari-pahatsiarovana izay natolotra avy amin'ny mpiara-miasa ao amin'ny MPAE tsy mandrefana ka nisy solotena vitsivitsy no nanolotra izany amin'ny fomba ofisialy.